tosa tetsy faravoatra kosa ny fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny Andriamatoa Rado Rafalomanana sy ny Italie Université Nims ao Jaipur ny sehatra ny fahasalamana no niompanana ny fiara-miasa teto. Fifanaovatso ny mpiara-miasa rososina be zao no nitototsaina teny amin'ny efitran'ny fakultean'ny fitsabonana etsy faravoatra. Teo amin'ny ny Rado Rafalomanana sy ny Italienne Université Nims ao Jaipur any Inde. Ny voalohany dia mikasika ny fiara-miasa eo Malagasy City Université any Inde ity eo amin'ny lafiny fifanakalozana ara-teknôlôjika. Ny faharoa kosa dia mikasika ny fampiofanana ireo mpianatra malagasy amin'ny fifehezana ny teknôlôjia pitsabony manaraka vaninandro. Tsy misy eto Madagasikara na anankiray ary momba ny resaka traitement na cancer ka negaviko ny Andriamatoa Dr Tomar hoe ndao mba hifametanana dia tonga izy ito tonga eto Madagasikara dia fanao an'izay ny zavatra tanjona dia zao ireo délégation ireo dia hiaraka anampy ary zay natonga hoe tia médecine nandeha satria za dia nangataka hanao fifanakalozana traikefa amina teknôlôjia izay vonona ry zareo ny anampy mpianatra eto Madagasikara mba ho avoleta ary tsy koa ho alefa ny an-dafy foana ny marary fa mba hitsika indray ny andray ary mino fa afaka roa taona raha tafapetraka eto ny équipement médical zay hoentiny apetraka amin'ny hôpital Mpanjakana eto dia ny olona indray ny dia hoe évacuer eny amin'ny hôpital Mpanjakana fa tsy alefa nivelany kory zavatra nangatahary taminy satria misy ny spécialisation rehetrarehetra dia hoe alao échange ana-mpianatra zay raha mbola misy ny tsisy ny spécialité spécialisation aloha eto dia ho alefany aminazy fa ny zavatra tena tanjona dia hoe atao zay ampisy an'izy eto Madagasikara mba eto daholo ny ankizy rehetrarehetra mianatra. Araka ny fanazavana nomena nandritra ny fotoana dia tanjona amin'ny alalan'izao fanaovatso ny mpiara-miasa zao ny ampandrosoana ny firenena, ny ifehezan'ny malagasy ny teknôlôjia pitsabony, ny ananany traikefa ary ny anompoany ny firenena ho tombontsoan'ny malagasy fa tsy andeha hitady ravinahitra any amin'ny firenen-kafa fa intsony. No azavainareo mpianatra mandalina ny taranja fitsabonana ireo tombontsoa maro azy ny amin'ny alalan'izao ho fiara-miasa eo amin'ny Inde sy Madagasikara zao.